kivy tsy mety sasatra sika tily miasa fatratra. Ivavaka isika rehetra, nomenao ity fotoana maminay ity nay, nomenao ity fotoana maminay ity indray izay ry Tompo Andriamanitra eo, dia isaoranay ianao mandrakariva izany. Manakambara aminay tokoa ianao amin'ity fotoana anio ity, dia mangataka aminao izay ry Tompo ary mba ahazoanay ny tena teninao ato anatin'ny fonay, mamindrafo aminay. Amen. Ry sikulady malala ho amin'ny rehetra ny fahasoavatra ny sy fiadanana avy amin'Andriamanitra rantsika sy Jesosy Kristy Tompo. Amen. Ny soratra masina voalahatra ho toriana amin'izao alahady fahatelo manaraka ny epifania izao, dia araka izay voasoratra amin'ny filazantsara ny Jaona. Jaona toko fahaefatra andiny fahafito amby roapolo ka hatramin'ny andiny faharoa amby efapolo. Jaona toko fahaefatra andiny fahafito amby roapolo ka hatramin'ny andiny faharoa amby efapolo. Toy izao no fivaky ny teny amin'ny anaran'i Jesosy. Ary tamin'izay dia tonga ny mpianany kagaga satria vehivavy ny resahany, nefa tsy nisy nanao hoe inona no tadiavinao na naona miresaka aminy ianao. Dia nandao ny siny raha vehivavy ary nankany an-tanàna ka nanao tamin'ny olona hoe andeha izaho roa lehilahy roa izay nilaza tamiko ny nataoko rehetra, zaho angano Kristy. Dia nivoaka avy tao an-tanàna ny olona ka nankeo amin'i Jesosy. Ary mbola tsy tonga ary raha tsy mbola tonga ireny, ny mpianany nangataka taminy ka nanao hoe hano rabio. Hoy Jesosy taminy, zao manakoanina izay tsy fantatrareo. Dia ndresaka mpianatra ka nanao taminy hoe nisy olona mitondra zavatra hoaniny va re? Hoy Jesosy taminy, ny aniko dia ny manao sitrapony izay naniraka ahy sy mahavita ny asany. Moa ianareo tsy mba manao hoe va efa bolana misisy dia tonga fararano? Indro lazaiko anareo, atopazy ny masonareo ka jereo ny natsa fa efa masaka sahady ho jinjaina izy. Ary izay mijinja dia mandray karama ka mamory vokatra ho amin'ny fiainana mandrakizay mba hiara-mifaly ny mpamafy sy ny mpijinja. Ary amin'izany dia marina ilay teny hoe ny ray mamafy ary ny ray kosa mijinja. Izao naniraka anareo hijinja izay tsy nisasaranareo, olon-kafa no nisasatra, fa ianareo kosa no niditra teo amin'izay nisasara. Ary maro ny Samaritana avy tao amin'izany tanàna izany no nihinan Jesosy noho ny filazana vehivavy izay nanambara hoe nolazainy tamiko avokoa azy rehetra nataoko. Ary rehefa nanatona azy ny Samaritana dia nangataka azy hitoetra teo aminy, ka dia nitoetra tao indroandro izy. Ary maro koa no nino noho ny teniny ka nanao tamin'ny vehivavy hoe tsy no filazanao ihany no nenonay, fa ny tenanay no mandreka fantatray fa izy tokoa no mpamonjy izao tontolo izao. Amen. Toy an'ilay soratra masina tamin'ny heriny any izy ity. Vavy Samaritana ndresaka tamin'i Jesosy ka nambarany hoe izy no Mesia. Inona nataony vao fantany hoe voaresy lahatra hoe tena ny Mesia tokoa ny miresaka amin'io? Niala teo amin'ilay fanjakana izy navela n'ilay sininy lasa izy nitantara tamin'ny olona tao an-tanàna hoe ao le Mesia. Dia rehefa tonga moa mpianatra teo amin'i Jesosy dia name sakafo azy, satria le lasa nanevidy sakafo ny mpianatra fa Jesosy nijanona teo am-panjakana teo niresaka tamin'ilay vehivavy. Dia hoy Jesosy hoe ny haniko dia manao ny sitrapony izay naniraka. Izany hoe ny zava-dehibe tamin'i Jesosy dia tsy le sakafo hohanina aloha, satria fantareo ho avy izao ny olona, ho avy ny olona ho tonga eo aminy, dia tsy azo ny avelandrery reny olona izay le hoe jereo ny vokatra, jereo ny vokatra efa masaka tokony ho jinjaina.
Zany hoe tsy tokony havela irery reny olona zay te hanantona an Jesosy ireny. Inona nataon'ity vehivavy ity vao nalala zay? Lasa izy natory. Raha tsy tondra tena le vehivavy aza tino mpijangajanga izy, de natonga azy tonga teo amin'ny fahatsakana io tamin'ny ora atoandro, satria menatra ny olona tsy te ho jerijereny olona, fa teo izy tsy menatra tsony. Navelany le siny le rano le tokony namakiamaky anazy naka anazy teo lasa izy nitory teny tamin'ny olona hoe ao ny Mesia, tonga ao. Isika sekoly tokoa de tokony tsy ho menatra manambara an Jesosy amin'ireo namantsika sy ireo olona zay mino izany. Mety misy manapepo atsika amin'ny teny hoe ianao zay zazakely io ve de hitenina zany, ianao ve zaza io ve mba hananatra anay lehibe, na ny namantsika ny teny za efa mpanala baiboly efa ela no ianao fa tsy ianao mahay izany. Saingy zao tsy tokony ho tia tahaka an'ity vehivavy ratsy fitondra tena ty tsika, fa avelatsika zay zavatra momba antsika rehetrarehetra de miteny mandrakariva isika. Mazana moa ny ampianarana antsika amin'ny alalan'ny fiatsika sy ny hira, fa tokony manandrana amin'izay tsika zao rehefa miteny. Raha misy namantsika zao miteny ratsy any ampianarana na mandainga de miteny tsika tsy mety zany, de manandrana miteny tsikelikely sika hoe fahotana izany tsy ekeny Jesosy. Mety amin'ny voalohany izy manda, fa rehefa tena manomboka miteny mandrakariva isika de tokony hiafara amin'ny zavatra tsara izany. Tokony tsy olana amintsika zany manomboka izao ny manambarany Jesosy na amin'ny fomba kolaka na amin'ny fomba mivantana tahaka nataon'ity vehivavy Samaritana ity. Ny fahasoavan'i Jesosy Kristy Tompo, fitiavan'Andriamanitra Ray ary ny firaisana sy ny fiombonana amin'ny fanahy masina ho amintsika rehetra ny hatramin'izao kao mandrakizay. Amen. Ivavaka isika. Matetika tokoa izay ry Tompo dia voasakatsakana no ny olana maro isan-karazana hanambara ny mombanao. Mihoery izay manomboka androany tsy homenatra ny hanambara ny mombanao ny ninona fijery ny olona anay. Amin'ny anaran'i Jesosy nanaovana zavatra izany. Amen. Soyons unis dans la prière. Tu nous as donné ce jour nouveau, Seigneur. Tu nous as donné ce merveilleux moment afin que nous écoutions ta parole. Dis ce que tu nous as à dire afin que nous accomplissions ta volonté et pardonne-nous les péchés que nous avons commis. En ton nom, Seigneur, nous faisons cette prière. Amen. Chers membres de l'école de dimanche, que la grâce et l'amour du Seigneur Jésus-Christ, Dieu notre Père, soient avec vous. Amen. En ce troisième dimanche après l'Épiphanie, l'écriture sainte qui nous sera donnée est écrite dans l'évangile de Jean. Jean chapitre 4, verset 27 au verset 42. Jean chapitre 4, verset 27 au verset 42, voilà ce qui est écrit au nom de Jésus-Christ. À ce moment, les disciples de Jésus revinrent et ils furent étonnés de le voir parler avec une femme. Mais aucun d'eux n'osa lui demander « Que lui veux-tu » ou « Pourquoi parles-tu avec elle ?» Alors la femme laissa là sa cruche d'eau et retourna à la ville où elle dit aux gens « Venez voir un homme qui m'a dit tout ce que j'ai fait. Serait-il peut-être le Messie ?» Ils sortirent donc de la ville et allèrent vers Jésus. Pendant ce temps, les disciples priaient Jésus de manger. « Maître, mange quelque chose, disait-il. Mais il leur répondit « J'ai à manger une nourriture que vous ne connaissez pas. » Les disciples se demandèrent alors les uns les autres « Quelqu'un lui a-t-il apporté de la nourriture ?» Jésus lui dit « Ma nourriture est d'obéir à la volonté de celui qui m'a envoyé et d'achever le travail qu'il m'a donné à faire. Vous dites-vous, encore 4 mois et ce sera la moisson. Mais moi je vous dis, regardez bien les champs. Les grains sont mûrs et prêts pour la moisson. Celui qui moissonne reçoit déjà son salaire et il rassemble le grain pour la vie éternelle. Ainsi, celui qui sème et celui qui moissonne se réjouissent ensemble. Car il est le vrai prophète, le vrai proverbe qui dit « Un homme sème et un autre moissonne. Je vous ai envoyé moissonner dans un champ où vous n'avez pas travaillé, d'autres y ont travaillé et vous profitez de leur travail. » Beaucoup de Samaritains de cette ville crurent en Jésus parce que la femme leur avait déclaré « Il m'a dit tout ce que j'ai fait. » C'est pourquoi quand les Samaritains vinrent auprès de lui, ils le prièrent de rester avec eux et Jésus resta là 2 jours. Il en eut encore beaucoup plus qu'ils crurent à cause de ce qu'il disait lui-même. Et il déclarait à la femme, « Maintenant nous croyons non seulement de ce que tu as raconté, mais
parce que nous l'avons entendu nous-mêmes et nous savons qu'il est vraiment le Sauveur du monde. Amen. C'est la suite de la prédication de la semaine dernière, dimanche dernier. Jésus a discuté avec une femme samaritaine de mauvaise réputation parce que c'était une femme adultère, mais le but de Jésus était de lui prouver, de lui dire qu'il était le Messie. Quand Jésus a dit à la femme qu'il était le Messie, la femme samaritaine est partie dans la ville, a laissé sa cruche d'eau pour dire aux gens qu'elle avait trouvé le Messie. Rappelons qu'elle était venue au puits à midi, parce que c'est le moment où personne ne vient là, parce qu'elle était de mauvaise réputation. Elle avait honte de tout le monde, alors elle sortait à l'heure où personne ne sortait. Elle avait honte. Mais pour dire que Jésus est le Messie, elle n'avait pas honte. Elle n'avait plus honte, elle n'avait plus de complexe lorsqu'elle a su que Jésus était le Messie. Alors elle est partie dire à tout le monde que Jésus était là et qu'il était le Messie. Résultat, tout le monde est venu, tout le monde est accouru vers Jésus pour écouter le Messie. Nous, membres de l'école de dimanche, nous avons également notre devoir d'annoncer la bonne nouvelle à nos amis, de dire que Jésus est le Messie. En général, on nous dit de le dire de façon indirecte, par nos actes, par les chants que nous faisons. Mais il est nécessaire maintenant de commencer à dire Jésus directement, de parler de Jésus directement. En effet, les gens pourraient vous dire, mais toi tu n'es qu'un enfant, comment oses-tu parler de ça? Ou toi tu connais moins l'écriture sainte par rapport à nous, c'est pas à toi de nous l'enseigner, etc., etc. Faites comme la femme samaritaine. Elle était de mauvaise réputation, quelqu'un de mauvais, et pourtant, elle ne s'en souciait guère. Elle n'avait qu'un seul but, parler de Jésus aux gens. Lorsque nous parlons de Jésus aux gens, les gens pourront ne pas nous écouter, peut-être d'autres nous écouter, mais il ne faut pas nous décourager. Il faut toujours parler de Jésus autant que possible, même si plusieurs nous découragent de le faire. Demandons alors à Jésus la force de lui annoncer à nos amis, car il nous donnera cette force si nous le demandons. Que la grâce du Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu notre Père et la communion avec le Saint-Esprit soient avec vous. Amen. Et prions. Merci Jésus pour cette parole que tu nous as donnée. Tu nous envoies vers les brebis perdues. Donne-nous la force de t'annoncer à nos amis et faites que nous n'ayons pas honte de toi et faites que nous soyons sans complexe. En ton nom Seigneur, nous faisons cette prière. Amen.
jerirery zany Sémato, c'est une école spécialisée pour les sourds et malentendants, ici aux alentours de Thomas. C'est une école du niveau primaire. Il y a la classe préscolaire, le niveau primaire, et après le niveau primaire, ces jeunes-là voudraient continuer en cette classe qu'on appelle classe pré-professionnelle pour apprendre un peu le métier.
izao nomeny ny zanan'ilay tokana mba tsy ho very izay rehetra mino azy fa hanana fiainana mandrakizay. Jaona toko 7 ny 9:20. Radio Tiany Fiainana 91.2 MHz. Hita ianao anie Jehova ka hiaro anao, ampamirapiratra ny tavany aminao anie Jehova ka hamindra fo aminao, anandratra ny tavany aminao anie Jehova ka hanome anao fiadanana. Amen. Numeri toko 9 andiny 4:20 hatramin'ny 4:20. L'Éternel te bénisse et te garde. L'Éternel fasse lever la lumière de sa face sur toi et use de grâce envers toi. L'Éternel lève sa face sur toi et te donne la paix. Amen. Nombre chapitre 6, versets 24 à 26. May the Lord bless you and take care of you. May the Lord be kind and gracious to you. May the Lord look on you with favor and give you peace. Amen. Number chapter 6, verse 24 to 26. Ankasitrahana hatrany ianao ny amin'ny fanaranao tsy tapaka ty onjam-peo mamintsika ity dia ny 170 teboka MHz izany.